Ambolokandrina tany miray 7 hektara lasa ny orinasa vahiny mitokony ireo tantsana najary ny tany. Fanadinana ENMG eo ampandiniana ny fanapakevitra ho raisina ny ministera ny fitsarana. Fokanandoam-pirenena ao anatin'ny fandaminana irosona ny FFKM anomboka tsy hoe nanodingana. Mandratra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Nanomboka ny 20 ny volana Jona no makaty dia sesilany ny fahaverezan'olona na zaza na tanora na olon-dehibe ary izay hita rehetra dia saika efa vatana mangatsika no raisiny fianakaviana. Manao antso ireo olom-pirenena ny amin'ny amanaingana izao olana misy eto amin'ny firenena izao. Itsy ankilan'izany dia tokony irosona ny fisaonam-pirenena ho fanomezam-boninahitra ireo malagasy namoy ainy raha ny faneho-kevitry ny fiarahamonim-pirenena. Tsy andefitra ny fanjakana ho an'izay tratra amin'izao tranga mampiroro vahoaka izao. Hoy kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny antsiprian'izay tateriny Nasesy Karazafy sarotsindatsarin'ny Mathieu Princy. Mienana tebiteby sy orooro ireo ray aman-dreny sy ny fiarahamonina amin'izao fiandohan'ny fotoam-pialatsasatry ny mpianatra izao manoloana ireo tranga tsy fandriam-pahalemana ny seho tatoato mila mitandrina ary mila mifanometanana ny fiarahamonina anao antso amin'ny fiara-mientana amin'ny fanaraha-maso ireo olona mampiaya hoy ny faneho-kevitra ireo ray aman-dreny sendra ny fandraisam-peonay. Tena ao anatiny mihitsy ny zay ary anisan'ny raha hoe fototra anaterana azy koa izany anaterana sy tsy anaina satria tena tsy haitsony le vaovao fa tena mitondra isanandro dia mila mitandrina izany fanomentanana ny ray aman-dreny sy ny fanomezan-tanana izany tokony ny ao amin'ny fiarahamonina ny tanàna tokony fampita vaovao ny fanolobodirindrina manoloana ny zava-misy na ny olona tsy azo antoka na vahiny mandalo samihafa. Tena mampatahotra be. Tena hoe na hivoaka ny trana raha dia efa matahotra foana. Fa mangataka fitondrana mba hijery akaiky fa tena hoe tebotebo mihitsy ny ankizy nefa misy fotoana tsy maintsy mandeha mivoaka ohatr'izany. Dia ianao tsy araka hoe tsy maintsy arahana foana. Dia tena mitebotebo mihitsy mba mangataka izany mba tena hoe hojerena akaiky ilay fandriam-pahalemana. Tranga iray teny Ambatokarana nampasapito tsy hita nandritra ny ora maromaro ny zaza iray 10 taona hita ihany anefa ilay zazavavy kely saingy ny aina tany tebotebo nandritra ny ora maro ity ireny mpianakaviana. Tena sady mandeha lalana ohatrany tsy tokony felako izany tsony aho sady mitomany mandeha dia mieritreritra ilay mahazo ilay zanaka kely tany hoe ohatrany nanirina mana ilay zanako hita sady mahazo dia taona dia sarety hoe ny raha nalavitra fa katikely eo ihany dia ny zaza koa nefa tsy tandeha lavitra fa mandeha kely izy dia mody mandeha kely dia mody dia nangataka vilay izy dia mividy ortaboara izy dia tia roa dia za manasa lamba eo an-tokotany dia miandry tamin'ny 6 fefatra tonga miandry tamin'ny nefa tsy fomba ny zareo ilay mandeha ela ohatra izany hoe rahana kely dia mody dia iny dia tonga dia miteny tamin'ny fokon'olona manodidina dia mila teo an-tanànanay no tena isorana fa tonga dia manapita. Mila manaiky ny rehetra fa misy ny alatra sy famonoan'olona ho kosa ny fiarahamonim-pirenena tsy tokony ady rery ny mpitandro filaminana fa mila ampina na arak'olona na araboly na ara-pitaovana entina miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hoy mbola tiana Ravelo Armisa izay miantso ny fandraisana fepetra entitra sy malaky avy amin'ny fitondram-panjakana. Io moa araka le zavatra nyteneniko hoe ao anatina aditsika izao satria tsy matsiaro mandry fahalemana ilay olom-pirenena ary ny zavatra hita dia hoe miamitombo ny zavatra hita ny mitambajotra serasera. Ny voalohany aloha dia hoe raha ohatra ka ilaina ny miteny fa ao anatina situation d'urgence tsika fotoanan'izao. Faharoa apetrao eo ambony latabatra ilay vola ilay fitaovana ilay olombelona nampy ny polisy-pirenena satria fantatritsika fa anisan'ny servisy mahantra ny polisy-pirenena kanefany be da be mihitsy ny ka tsy maintsy gerena zany amin'izay. Ankoatran'izay tsy any mihitsy nareo solombavam-bahoaka
tsy hay hoe rehefa hinana ve sa rehefa inona rehefa hitakinona isika solombavam-bahoaka va hoe iny fahita kanefa mila anareo isolo vava izay hoe maty le zanakay maty ny zanakintsika aiza le solombavam-bahoaka avoay raha tokony avoaka ho an'ny olona any anaty kazeriny be da be manana fitaovam-piadintsika ary miaramila mitondra an'ity fireneny ity la peur doit changer de camp tokony hiova lasy ny tahotra tsy tokony olom-pirenena ny atahotra fa ny olona mpanao rasy miaramila dimy no mitantana ny fireneny ka tokony ho hitataratra ny vokatra izany ho ihany ny fanamafisana fotoana ihany koa izao anatanterahana ny fisaonam-pirenena ho fanomezam-boninahitra ireo olona namony ainy noho ny tsy fandriam-pahalemana ho ihany ny fanazavana miaramila dimy no mitondra n'ity fireneny ity zavatra tsy tokony hitranga zany zao fa tokony hoe zavatra miaina ao anatin'ilay fandriam-pahalemana ny malagasy kanefa io moa zany izy io dia hoe inona no ataontsika miaraka mba hahafahantsika farak'izay ingana indrindra manatsahatra n'ity zavatra ity ary miatrika ho avy milamina Madagasikara satria misy zavatra ngeda be karakaraintsika miroso tokony hiroso any amin'ny fandaminana fifidianana sy ny sisitsika nefa ny lasa very andro migery zavatra ohatran'izao tokony izay afaka ataontsika hoe anaovana tambabe indray mandeha izay tokony anatsarana n'ity situation ity aina no resahana koa mametraka ny fantaniana hoe rehefa inona moa zany rehefa iza no maty no manao an'le deuil national tsika betsaka loatra izay zana-bahoaka maty zay izay tsy asiantsika hasiny kanefa ny maty tao anatin'ny ataontsika hoe mamirapiratra docteur Hortensia tena ataoko hoe dokotera tsy betsaka mafy ny nentin'ny fianakaviana vao mahatafavoaka dokotera zany tena mafy ny hoe nahavita zanaka hoe andehanao soutenance dia tao anatin'indray mpimaso dia fofon'ny olona ny ain'ny zana-bahoaka izay tena hoe ny foritra ny fofo ny anatra tokony ho tonga saintsika ao anatin'ilay izy manao antso amin'ny vahoaka araka izany mba hifanometanana hampandry fahalemana ny firenena ny fifanomezan-tanana nefa tsy midika ho fitsaram-bahoaka ho kosa ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Antananarivo na izany aza nefa dia ny antso atao amin'ny vahoaka dia ny hoe iaraha malala fa tsy ampy isany mpitandro filaminana noho ny toekarentsika mbola marefo mbola malemy mbola tsy ampy mitety-bola hoentina miasa raha nisy ny vahoaka hoarina mpitandro filaminana misy eto amintsika mitodika any amin'ny vahoaka ny amin'ny fanomezan-tanana fa fanomezan-tanana tsy midika manao fitsaram-bahoaka satria tsy fantatra ny zavatra tena marina raha tsy ny fitsarana ihany manao antso amintsika rehetra mihitsy amin'izay le tsika naovana fitsaram-bahoaka izay na zany na tsy zany nefa tsy tokony fampiariko antsika rehefa misy manao tsy mety atanjona ny ampitsarana faran'izay aingana izao trango izao ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta anisan'ny baiko entitra nomena ireo ministera sy ny sampandraraha rehetra voakasika izany ary efa miroso amin'ny asa izy ireo nambarany fa tsy andeferana izay tratra na iza na avaniza ary tsy ekena ny fanaovana fanelana elanana efa napetraka moa ny baiko entitra le nomeko tsaronareo iny dia efa miasa ny zareo manatanteraka an'ilay izao ministera izay voakasika marina fa mbola misy ilay tranga nefa kosany anao tatitra moa zao zareo zao mety androanina rapizy manao tatitra io nanahoana ny fivoaran'ilay izy mbola mitombo ve ilay izy sa ny ena no anay eto amin'ny gouvernement aloha dia ny anajamonana ny aingana ary raha eto amin'ity fankalazana ity tsika dia manambara eto fa zay tratra eo ny fitsarana manodidina anay eo tsy hananana antra io zany fa dia miatra ny lalàna tsy misy olona afaka manao intervention sanatriany zany hoe hiaro ny havany zay tratra amin'ny fanaovana an'io zavatra io fa tena hoentitra dia entitra ny fampiarana lalàna to atao arin'ny ny aina raiky amin'ny 20 taona hita fatomaly teny amin'ny ranony kopa dia miandro tao arin'ny hitadiavana azy dia hitany maraina teo ny vatana mangatsika ny docteur Hortensia mandroso voatra tovavy 17 taona nanaovana fikarohana vao omaly mipetraka ao Fianaratsoa fanandeha tany an-drano mafana ary izay no nahitana azy farany ny namany mpitsabo no nifandrompona anjara vaovao mahakasika azy ny 20 jona teo izy no nahavita ny teze mahampitsabo azy ary nanao fianianana tonga ao amin'ny trampokon'olona rano mafana ifanadina ny vatana mangatsika ny docteur Hortensia amin'izao fotoana izao ary araka ny vaovao dia tao amin'ny rano eo amin'ny chute tandria mamovoka no nahitana azy mbola andrasana kosa ny fanazavana ofisialy momba ny antony sy ny zava-nisy tonga ny fahafatesany akoatr'izay mbola sesilany ihany koa ny filazana fahaverezan'olona hiteny anivon'ny tambazotra rehefa nantonona ny fitoerana manokana misahana ny fahaverezan'olona ao amin'ny bureau polisy tsara lalàna dia nilaza fa tsy mbola misy vaovao afaka ampitaina fa mijanona ho tsy ambaratelo no mikasika ireo fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana andrasana ny toyiny
Vao makasika ny fikonan-dom-pirenena kosa indray dia resabe sy tombatombana no nanjaka tato ato momba ny firosona makany amin'ny fikonan-dom-pirenena. Mampametra-panontaniana maro mantsy ny fahatarany firosona amin'ny dinika nasionaly na ny fikonan-dom-pirenena ity. Niteraka resabe raha teo ny vaovao izay niparitaka fa niala tamin'ny fitarena izany indray ny FFKM. Araky ny fanazavana voaray dia eo ampanomanana ireo dingana rehetra ireo ny ray aman-dreny efatra amin'ny rahalahy eo anivon'ny FFKM amin'izao fotoana izao. Ny antsipriany izay rindratsary ny tahiriny aina. Tsy marina ny vaovao miparitaka fa nanapa-kevitra ny tsy hitarika ny fikonan-dom-pirenena ireo filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy. Ao anatin'ny fandaminana ho fiatrehana ny fitariana izany izy ireo ankehitriny raha ny vaovao mari-potitra azo. Fahaleovantena ara-bola kosa no mbola mampitarazoka ny fanatanterana ny dingana raha ny fanazavana. Tsy te hankindoha be loatra amin'ny fitondram-panjakana ny FFKM eo amin'ny lafiny ara-bola amin'ny firosona amin'ny fanatanterana izany raha ny fanadiadiana sy ny vaovao azo hatrany. Porofolo izany ny fampitsaharana ireo fikonan-domadinika nandeha rehetra teo aloha raha ny vaovao hatrany. Tsy azo everina ny andavan'ny FFKM ny fitariana io andraikitra napetraka tamin'io. Hoy ny mpitondra vavahana no sady mpanao gazety Mompera Prosper Ratovomananarivo. Raha niresaka momba ny aian'ny olom-pirenena manoloana ny fitarazona amin'ny firosona amin'ireo dingan'ny fikonan-doha io. Ny ataoko ny concertation ny FFKM efa manomana amin'ny alalany reo ray aman-dreny-piangonana reo sampanasa samihafa amin'ny FFKM. Mihina fa andalana miroso tsikelikely amin'izay le hoe fanatanterahana an'ireo dingana zany na fiofanana na ny fidinana ny fotony. Tato ato efa hitako iza misy groupe zay sasatsasany makany Vonindrozo mandeha amin'ny faritra samihafa manao fanentanana ny fotony mandra-pahatonga n'ilay hetsika miaraka amin'ny foibe. Ny lafiny anankiray faharoa moa angambany ny fiarah-miasa amin'ny gouvernemanta sy ny FFKM no mbola misy zavatra amafisina sy azavaina angamba ny fijeriko azy. Dia teo moa ny fionan'ny Union Africaine tamin'ny filoham-piangonana iny ny lafiny ara-bola angamba no mbola mety mampiazoazo amin'ny lafiny sasany. Mikasika ilay didim-panjakana mametraka ny andraikitry ny komite teknika ho an'ny fikonan-dom-pirenena miainga ao Mariazorivo kosa dia nilaza ity mpitondra vavahana fa tsy maintsy isy ny fizarana andraikitra mazava araka ny efa napetraka. Teoko fa mifandraika amin'izay le hoe inona ny rafitra ifanarahany rotonta mba tsy sin'izay le hoe iza marina manao inona ao anatiny angamba fijeriko azy fa amin'ny ankapobeny io fionana amin'ny Union Africaine na ny SADC na reo mpamatsy vola sy ny sisa amaritana n'izay le hoe ny rafitry ny FFKM mitondra ny zavatra samihafa dia mino koa fa hazava eo amin'ny fiarah-miasa amin'ny gouvernement satria ny ministry ny fanavaozana efa nilaza ihany koa izay anjara ndraikin'izay hoe tsy mitsabaka amin'ilay concertation. Tsara ny mampatsiahy fa raha nitetik'andro dia efa tokony natomboka tamin'ity volana Jolay ity ny ampahany amin'ny dingana irosona amin'ny dinika nasionaly saingy mbola tsy nanomboka aloha izany ankehitriny. Mbola isy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ataon'ireo ray aman-dreny efatra amin'ny rahalahy mikasika fikonan-doha io ary dia miandry ny hotohiny ny rehetra. Mbola eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany dia azo atao tsara ny mampandrosa ny Madagasikara amin'izao rafitra misy izao rahampiarina ny amin'ny fomba feno ny fitsinjaram-pahefanana tena izy hoy ny faneho-kevitra manoloana ny adihevitra politika mikasika ny rafitra tokony hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanavaozana ny Repoblika sa fanovana rafitra no tena vahaolana hoy ny fanontaniana apetraka ny mpanara-baovao. Ny antsipriana izay fanadiadiana izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Miaina anatin'ny atao hoe fahalalana amin'ny teny ny malagasy amin'izao fotoana. Profony izany ny fahasahin'ny rehetra milaza ny etaetany sy ny heviny indrindra eo amin'ny resaka rafitra tokony hitondrana ny firenena. Ny hevitra terabary ka azo adikevitra tsara izany saingy tokony ho fantariny rehetra fa fanavaozana ny Repoblika no atrehany. Samy hafa ny hoe fanavaozana ny Repoblika sy ny hoe fitondrana fanovana rafitra raha ny faneho-kevitra. Hoe fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Miroso makantsika satria hoe
république no avaozana efa mazava be ne zany refondation de la république de Madagascar zany hoe tsy hisy mihitsy ny angamba ny rafitra mety hoe afaka ohatry ny république zany ao aorianany ity fa dia ny république no avaozana lalam-panorenana no avaozana ny didy amandalana no mety ho hatsaraina fa raha ohatra ka hoe rafitra hafa no atao zay angamba mety ho ady hevitra hafa fa raha ny anarany dia fanavaozana ny république ny Madagascar dia ny république zany mety hoe république hafa efatra zao tsika hiditra amin'ny république fahadimy. Azo atao ny mampandrosan'ny Madagasikara ao anatin'izao rafitra misy izao izany hoe fanjakana tokana saingy mila amafisina ny fitsinjaram-pahefana. Io mantsy no sakana amin'ny tsy fahafana ireo vondrom-bahoaka paritra manatanteraka ny andraikitra izay nankin'ny vahoaka aminy sy mamaly ireo filana eny fotony raha ny fanehoan-kevitra trany. Ny fahafana rehetra amin'ny teny sy maneho hevitra dia manam-pirofo fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena amin'izao rafitra misy izao ho iatrany ny fanamafisana. Ary io atao anatin'ny fitondrana fanavaozana moa satria tsika manavao dia tena inona sy antenaina ny mba enona ny ben'ny tanàna amin'ny etaeta eny fotony sy ny zavatra iainana amin'ny andavanandro satria izy le zavatra iainana amin'ny andavanandro ny olana iainana amin'ny andavanandro no tokony hitadiavana vahaolana miaraka. Ary io nefa voafaritra foana ao anatin'ny lalàna sy ny didy izay avoaka ary inoko fa atao anatin'ny fanavaozana dia tena izy tokoa ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana tena izy miainga amin'ny olana izay sedrany ny commune amin'izao fotoana izao. Dia inona sy antenaina fa atao anatin'ny fanaovana ny concertation dia mba ho voatsera zay satria raha tsy mandroso ny eny fotony raha tsy misy ny décentralisation tsy hisy fampandrosony zany eto Madagasikara fa zay no antony nahatonga antsika ho tahaka izao dia raha mbola tsy enona ihany ny eny fotony raha mbola mikatso ihany ny fampandrosony eny fotony tsy hisy fampandrosona vaniny eto raha pitso. Tsy ny fanovana rafitra no lahara-pahamehana fa ny fanatanterahana feno fitsinjaram-pahefana sy ny fanamaizana fahefana bebe kokoa ireo vondrom-bahoaka paritra mba azahoana mamaly akaiky kokoa ny filan'ny vahoaka eny fotony raha ny fanehoan-kevitra trany. Fa mampiatrano ny fiaonam-be isan-taona izay ataon'ny Association des villes et collectivités de l'océan Indien ny AVCOI ny renivohitry Madagasikara amin'izao fotoana izao tanterahina nanomboka androany ny 2 ka hatramin'ny rampitso 20 Jolay 2024 etsy amin'ny lapan-tanàna Analakely ity fiaonam-be mampivondrona ireo ben'ny tanàna sy solotena n'ireo vondrom-bahoaka paritra avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana ity. Tanjona ny fampizarana vahaolana sy ametrahana vina iraisana ho an'ireo vondrom-bahoaka paritra izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana raha ny fanazavana. Rindra tsara ny tahirinaina hatrany no hitaterina izay vaovao izay. Ny tanora miantoka ny tena fampandrosoana no loha hevitra ifitoran'ny fiaonan'ireo ben'ny tanàna sy ny solotenan'ireo vondrom-bahoaka paritra avy amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana amin'ity taona ity. Loha hevitra manasongadina fa ny tanora no hery lehibe afaka mitondra fanavaozana sy fampandrosoana ny tanàna sy ny firenena raha omena sehatra sy fitaovana saza izy ireo. Odinina mandritran-droandro arak'izany ny paikady sy ny vina iraisana ahafahan'ireo tanàna mampiroborobo ny fandraisana anjara ny tanora eo amin'ny fitantanana fotony ny famoronana asa ny fanavaozana ary ny fampandrosoana maharitra. Pour cette rencontre annuelle de la VCOI qui regroupe les villes de l'océan Indien, les communes de l'océan Indien, les collectivités de l'océan Indien, nous avons fait le choix de nous retrouver ici, continuer les travaux en mettant au centre de ce changement la jeunesse. C'est important, notamment la jeunesse de la francophonie. Raison pour laquelle tous ces 2 jours d'échange, de partage, de discussion vont porter sur comment faire en sorte que la jeunesse de notre océan Indien puisse aussi s'approprier les enjeux du développement de demain, les enjeux du numérique avec l'intelligence artificielle. C'est un enjeu important pour le développement de nos territoires demain, les enjeux sur les changements climatiques. On a tous été bouleversés. Mayotte en premier lieu, Chido, nous avons connu Chido. À La Réunion, ici, on connaît beaucoup ces changements climatiques. Il faut aussi que la jeunesse s'approprie ces enjeux qui sont importants pour construire des territoires, des villes, des quartiers, des communes qui soient plus résilients pour l'avenir. Fiaonam-be izay ahitana ny fandraisana anjara ny resolotenan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna rehetra ao anatin'ny AVCOI. Maneho ny finiavan'ireo tanàna sy ny vondrom-bahoaka paritra, anamafy ny fiaraha-miasa sy ifanakalotra kefa amin'ny fiatrena ireo fanambiombonana raha ny fanazavana.
ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana no mifampitakosina amin'ny vahoaka ary izany no mazava-dehibe izao fionan'izao ho iatrany ny fanamafisana. Reny no tena miara-miosina akaiky ny vahoaka kokoa izay araka ilay filazana hoe vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana, reny no tena akaiky ny vahoaka, reny no tena maheno etahitan'ny vahoaka, reny no tena akaiky ny filan'ny vahoaka, dia izay mahatonga ilay misy an'ilay proximité kokoa amin'ilay vahoaka eny afotony dia mila an'izay fianoana izay satria misy hita hoe tsikarotra hoe mifanalavitra amin'ny famolavolana ireo drafitrasa rehetra sy tetikasa dia izay zany no misy fanavaozana kely hoe ahoana na ahafana tena mieno ny etaeta sy ny expression de besoin ireo vahoaka eny amin'ny fotony ireo. Fanamafisana ilay izy zany fanamafisana izay fianoana izay eny fotony izay mihitsy ary indrindra ny tanora moa satria ny tanora no efa lazana teo maro anisy dia asiana rafitra manokana mihitsy ahafana tena miaino sy mampandray anjara sy andraikitra feno any tanora ao anatin'ireo nosy ireo ahafana mampitambatra an'izay hery izay hoe tena isy cohésion mihitsy fiarahan'ny tanora rehetrarehetra mba mijery satria manana vina koa izy ireo dia tokony hanoina ahoana ny vina entiny amin'ny fampandrosoana manana fomba fijery manokana izy manana ny finiavany te hanova ny any amin'ny fantsaratsara kokoa izy dia izay zany no amafisina mandritra ny fionana ity. Tombon'ny fanakalozana traikefa setra iray anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo tanan-dehibe sy ny vondrom-bahoaka paritra atao anatin'ny ranomasimbe indiana ity fionambe ity hoy kosa ireo ben'ny tanàna. Isan'ny tanjona ho azy ireo ny ifampizara vahaolana manoloana ireo olana iombonana toy ny fanajariana ny tanàna, ny fiovan'ny toetrandro, ny asa ho an'ny tanora ary ny fitantanana akaiky ny vahoaka. Zava-dehibe mihitsy no votoantony satria manko tsy vitany hoe anavao birao ihany androany fa misy réseautage zany hoe misy commune be dehibe manerana ny océan Indien zany afaka mifanerasera, afaka mifanakalotra ekefa, afaka mifanampy ihany koa, afaka mitady vola miaraka ihany koa amina resaka financement madinidinika na financement goavana mihitsy ary erintsika anankiray io ahafahana mampita ny feon'ny vahoaka ary erintsika anankiray ihany koa ahafahana mametraka ataontsika hoe fiara-miasa matipaika zany. Le fiara-miasa matipaika io mety amin'ny lafiny sosialy amin'ny lafiny ara-bola araka ny teneniko teo amin'ny lafiny kolotsaina ihany koa satria manko zava-dehibe zany hoe manasongadina ny kolotsaina firenena maro dia maro zany indrindra ny any amin'ny tena zany dia eo zany no tiako tsipihana hoe tsara le système na réseautage international ohatran'izao. Manana lanja manokana amin'ny Madagasikara ny fampiantranoana ity feonambe ity. Ankoatra ny fanamafisana ny toerana Antananarivo eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa isam-paritra dia fotoana iray ampafantarana ny ezaka sy ny vina entin'ireo komina malagasy amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fitantanana eny fotony ihany koa izy ity raha ny fanazavana hatrany. Vao makasika ny fitsarana kosa sy ny tontolon'ny fitsarana moa zany dia mila fantarina ny hoe fitsarana manahoana sy toy ny ahoana no andrasan'ny vahoaka satria raha tsy miorina ny tena fitsarana marina dia isatrandry ny fanaparam-pahefana eto amin'ny firenena hoy ny Prime Ministre tamin'ity androany ity. Nifanojy tamin'ny afatra izay nentin'ny fitsarana tampony nandritra ny fankalazana ny 520 taonany izany afatra izany izay manasongadina ny mazava-dehibe ny fanakakezana ny vahoaka ny fanamafisana ny fahaleovantenan'ny fitsarana ary ny fampiarana araka ny tokony izy ny didim-pitsarana. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Ambaratonga ambony indrindra eo anivon'ny rafi-pitsarana eto Madagasikara ny fitsarana tampony ahitana rafitra telo samy mahaleo tena ka samy miandraikitra raha manokana anisan'izany fitsarana fandravana, ny fitsarana misana ny kantom-bolam-panjakana ary ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Tanjona napetraka ny fitsarana tampony ny fanakakezana ny vahoaka sy ny fanamafisana ny fitokisan'ny olom-pirenena amin'ny rafi-pitsarana. Ary farany dia koa ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana izany hoe ny ataontsika hoe conseil d'état. Ny andrasana amin'ny fitsarana moa dia tsy miala amin'ny tanjon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia fitsarana manakaiky vahoaka izany hoe mba hitondra tamberina andraikitra zany ny fitsarana tampony manoloana an'ireo ady atrehan'ireo vahoaka ka ilana valiny aty amin'ny ambaratonga fitsarana voalaza teo. Tanjona ny anamafisana ny fiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra misahana ny fanatanterahana ny didy ny tena andrasan'ny vahoaka mantsy dia ny anatanterahana ny didim-pitsarana avoakan'ny fitsarana mba hitondra vokatra mivaingana amin'ny mpiady ny fitoriana nataony. Mafisina izay fiara-miasa izay anome sosokevitra zahay zany mba ahafahan'izy ireo mizotra tsara amin'izay fanatanterahana didy izay. Satria izay ny zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny fitsarana indrindrandrindra hoe mamoaka didy ny fitsarana
ka mila taterana hatramin'ny farany zay mba zahoany rehetra tompontsoa amin'izay ady ny fanaovana izay mba ho tsikaritra zany fa miteraka zava-tsoa ho an'ilay mpiady ny didy izay eo ampelantanany avoaka ny fitsarana. Andriakina ny fanjakana tan-dalàna sy ny fialofan'ny olom-pirenena indrindra ireo marefo sy mitady ny rariny ny fitsarana ho kosa ny praiminisitra Mamtina Rajaonarsan fotoan'izao anarenana sy ampitomboana ny fitokisan'ny vahoaka malagasy ny rap-fitsarana ka tokony ho tanteraka ny vina anana fitsarana tena manakaiky ny vahoaka sy miendrika hitokisany rehetra. Dia ny fiainontsika nahitahita ny vahoaka fitsarana manahona ny andrasan'ny vahoaka amintsika fitsarana tsy mitongilana eny tao anatin'ilay hira faneva teo zay fitsarana manahona fitsarana ainana be ve fitsarana tena manakaiky vahoaka ve sy ny sisa dia miangavy antsika zany iaino misy andray anjara amin'izay fokoanam-pirenena zay afahantsika mametraka fitsarana tena marina fa raha ohatra ka tsy mipetraka ny fitsarana marina dia izy foana mifanararaotapahefana eto n'ity firenena ity tokony atsahatra ny capture d'état na ny fanagejana sy ny fanararaota amin'ny fahefam-panjakana efa miady amin'izany ny fanjakana amin'izao fotoana ary maneho ny fatokisan'ny fitsarana tampony sy ireo fitsarana ambaratonga voalohany amin'ny fanatanterahana izany edity izany isan'ny lara-pameana amin'ny fanavaozana ataon'ny gouvernemanta raha teo ny sehatra ny fitsarana. Miangavy ny vahoaka malagasy hanana fitokisana ny fitsarana eto amintsika marina fa misy foana any zavatra tsy mety marina fa misy ny olona izay manao kolokolo nefa kosa ny mahafitsarana ny fitsarana raha tsy mahatoky fitsarana antsika dia aiza ny tondratsika ny aditsika dia miangavy ny vahoaka malagasy amerina ny fitokisana ny fitsarana tampony zany zao amin'izao fankalazana zao tena mino fa tena miavao tokoa amin'ny fomba fiasana ny fomba fijery ary le fomba fijery lazaiko dia tena hoe fitsinjovantsika ny madinika eto amin'ity firenena ity ampy zay ny fotoana zay nanagejana ny fanjakana teto amin'ity firenena ity capture d'état no lazay tsy misy an'izany izao miady amin'izany tsika matoky ny fitsarana tampony izay fa raha sendra tsy zakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny cour d'appel mety ny fitsarana tampony mino fa mahatanty tsara pression satria dia tena mahaleo tena tanteraka. Makalaza ny 520 taona ny joroany fitsarana tampony amin'izao fotoan'izao nandritra izany nanamafisany ireo tompona andraikitra ny andraikiny amin'ny fanomezana ny rariny sy ny fanatsarana hatramin'ny asan'ny fitsarana mba hanakakezana bebe kokoa ny vahoaka. Fa mbola tsy fantatra atreto ny azo ireo mpianatra ny faninana hiditra ho mpitsara taorian'ny fampidirana amponja ireo olona voalaza fa namoaka ny lazady na mialoha. Nambaran'ny ministera fa efa eo am-pandiniana ny fanapahan-kevitra ho raisiny izy ireo amin'izao fotoana izao. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrandry no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Miantso ny hanoezana ny fanadinana ambavy ireo mpianatra ny faninana hiditra amin'ny sekoly ambony manofana ho mpitsara na ny ENMG ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara efa ela loatra no miandry ireo mpianatra ary tsy tokony amin'ny fahadisoana nataon'ny olona 3 sy 4 no anaovana sorona ireo mpianatra amin'ny 100 ny mahery izay efa niomana sy nandany rondoa tamin'ny fanadinana. Mbola misy koa moa ny procédure na ny rara mandeha eny anivo ny fitsarana miady amin'ny kolikoly fa ny amafisiko dia zao hoe aleo andeha le fanadinana ambava zay ihany no amafisina satria na amin'ireo ankizy namana izay nanala ireo efa misy tratran'le métitase sisa zany hoe ao anatin'izao fiaino tokony hisitaka ilay fanadinana ambava ao koa nefa ny tsy afaka mety miteny le hoe tokony averina le concours iverina kosa angamba fa tsy noho ny fahotana nataona olona 3 amanefatra 5 amanenina no lasa anaovana sorona ireo amanjatony izay afaka fanadinana tsoratra. Eo am-pandiniana ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana ity raharaha ENMG ity kosa ny ministera ny fitsarana hoy ny sekretera jeneral. Efa hitantsika moa zany reny valin'ny fanadihadiana tamin'ireo tranga teo anivon'ny sekoly
efa hitantsika ihany koa fa efa nisy amin'ny ampahany nisy ny didim-pitsarana mahakasika azy ireny dia ankehitriny kosa zany isika zao dia eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitra sy fandiniana n'izay fanapahan-kevitra tokony ho raisina izay fa mino izay fa ho fantatritsika miandalana amin'ny fotoana mampety azy izay fandaminana sy fanapahan-kevitra raisina ao anatin'izay fifaninanana hiditra ompisara eo anivony UNMG izay. Raha tsy aivina, nisy ny fangatahana an-tsoratra mba handraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny fanapahan-kevitra amin'ny anohizana ny adinam-bava amin'ny fifaninanana hidirana ho mpianatra mpitsara ao amin'ny UNMG, fangatahana izay nataon'ireo vondron'ny mpiadina afaka tamin'ny